miara mandeha amin'i Jesoa. Lesona fahatelo, ny fanahy masina. Mino ve ianao fa izao sy ianao dia manana hery velomana tahaka an'i Jesoa? Eo ampieritreretanao an'izany dia aleo ianao anontaniko izay fantatrao momba ny fanahy masina. Iza moa no heveranao azy io? Efa niaona taminy ve ianao? Araka ny hevitrao, inona no anjara asany amin'izao fiarahanao mandeha amin'i Jesoa izao? Arao ity tantara ity fa hanampy anao ahafantatra ny fanahy masina sy ny asany ao amin'ny fiainana izay rehetra miara-mandeha amin'i Jesoa. Olona kanosa, olona kanosa. Tsotsoka. Tsotsoka. Kanosa. Kanosa. Dira sary tahotra. Dira sary tahotra. Asio lama, terwa, asio amsau, eu asio. Meu amsai. Mas. Ramsay. Ahoana misy inona? Daoud ary miady. Aiza? Miady ary adavy ary. Terwa amsau. Daouda, ary tsy azoko mihitsy hoe mbola niady indray se, nefa ny lokaloka tsy ady intsony. Nefa moa aleo diovina aloha se, dia asiana fanafody ireo mangan'ireo. Avy eo dia iresaka isika. Andraso vetivety eo fa ho avy aho. Daoud, mbola taiza ianao io zao? Laozana niady tamin'ny bandy indray e? Tsy adiny bandy izany roneny a. Laminina, hitondray rano hanadiovana azy. Daoud, Efa hoe tsy adiny bandy ho a. tsy adiny bandy ahoana, fa inona daholo reto mangany reto? Ary ataoko hoe tsy ady sontsony ange ianao e, nefa izao mbola miady foana. Milaza ianao fa efa niova, nefa ny eo ihany no eo. Ka zako tabasiny foana.
Zasana zao ravorabiny Iza ry zareo namanao? sy namaksony e. Dadanao aloha dia tsy faly raha mahita an'izao. Tia anaovy. Fa ahoana? Fa ahoana no mbola manao zao foana? Daoda, io ilay namanao, te ahitanao hono. Za sy te hita azy e. Tsy namako izany e. Za io lany ady foana. Ilay namanao e, Ramse. Ramse? Salamo. Salamo Ramse. Manahoana ianao? Tsara fa misaotra, mandroso. Miala siny fa nandeha. Za mba kaka hoe naninona. Menatra ary sy faly amin'ny tenako. Fa mbola niadindray. Zanak'Andriamanitra ianao. Ka tsy tokony hiditriditra amin'ireny ady mahamenatra ireny. Ninona ataony ianao? Isan'andro aho raborabiny. Ary efa niezaka sy anaky-ampiadiana. Fa tsy vitako e. Fa nefa an'izao tao anatin'ny 10 andro eo. Fa nefa nahavoaroeroe anao niady tamin'ny anona sy anona. Ramse, efa niezaka. Efa niezaka sy voataritarika ady izany fa isaky ny mihetsika kosa ange dia tezitra ny olona dia lasa mamily totohondry e. Ary motsy sy namana ireo. Eny e. Bandy samy raikileba. Ary boikely amin'ny fokotany hafa ny adinay. Fa inona no nampiady anareo? Resaka ny anto. Faritry ny tany ambolena dia sipa. Ny anarana tao hoe adiny bandy. Ady romotra be, misy ody sy vato. Misy aza any sy poignard. Izao se mihitsy no anaovany ady farimbona. Ye, satria za efa niala-tsioky le baintsony. Sady tsy mandeha misy amin'ilay adiny bandy. Dia izao no ediny. Dia tsy mampaninona anse? Saika aloha izay antony a. Ataoko ihany tsy hiady fa lasa foana ny totondriko. Isaky ny ilany ady se. Dia jereo fa alaim-panahy malibotana foana. Tezitra amiko zalahy amin'ilay nandray an'i Jesoa. Dia rabirabiny foana aho. Daoda, tadidiny se moa ny teny Jesoa. Tia, tiava ny fahavalo ary manova soa aminy. Mampisamboraka azy manantena valiny. Ho lehibe ny valo soa anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fo amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Ako mpamindra fo tahaka andrainareo izay mpamindra fo. Nzeo zay Jesoa. Aza mitsara olona dia tsy saraina. Aza manameloka dia tsy helohana koa ianareo. Mamelahy dia avelan'Andriamanitra ianareo. Tario amin'ny lalanao zay tompo. Manmezy dia omen'Andriamanitra ianareo. Fa izay fomba marinareo no marina ho anareo koa. Hitany Daoda, fantatry Jesosy efa mety ho alany namase rehefa nanaiky anaraka azy. Fa izy tsy nanao hoe mety amin'ireny ankizy ireny.
ekeko ramose. Kasa moa izany amin'izao no tokony ataoko handreseko izao fahalemeko izao. Tsy vita ny sesamrery zany fa mila ny herin'Andriamanitra ilay heri ny fanahy masina. Fanahy masina? Iza moa izany fanahy masina? Izany no fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny zanany rehetra. Ary raha avelany se izy dia hanome hery ivelomany se amin'izay tariny ihany. Izany mihitsy no tiako. Zaho teo metrika ny maha-kristianina. Azo te hiadiady izany intsony. Daoda, ampianarin'ny Baiboly fa misy karazany roa ny kristianina ry Daoda. Izany hoe Zao hoe ny voalohany amin'izany dia izay mifikitra hitantana ny fiainany foana. Ny ataony ihany no ataony, eny fa na dia fantany izao aza fa zavatra hafa no tian'Andriamanitra ataony. Mihevitra izy ireo fa afaka manao izay tiany, nefa izay ilay tsy ankasitrahan'ny Tompo. Za izany mihitsy. Rehefa tena tonga fofona ataoko tena fay. Ary izay no tsy tiako. Ny faharoa indray, ireo mahazo hery avy amin'ny fanahy masina. Manaiky izy ireo fa tsy afaka miaina ny fiainana kristianina amin'ny herin'ny tenany fotsiny, fa Kristy no avelany hiaina ny fiainana kristianina ao anatiny sy amin'ny alalany. Izany tokoa no ilaiko. Tsy vitako izany raha ny heriko samirery. Zay, hoy Paoly ao amin'ny Galatiana 2:2-20. Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Ireo faharoa dia miaina amin'ny fiainam-pinoana. Ny Tompo no henoiny sy ankatoaviny, ary Andriamanitra no manome hery hanaovany zavatra rehetra ankasitrahany. Izany tokoa no ilaiko. Ary zaho mila hery hanampy ahy hanao izay zavatra tian'Andriamanitra ataoko. Ireo kristianina karazany faharoa ireo dia efa nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra, mivelo araka ny teniny mba ny fahefana. Azo inono izany. Ary tiako ny hianana azy. Za koa mba maniry ho velona ho an'Andriamanitra. Dia mila fenoana fanahy masina mandrakarivo izany ianao. Fomba ahoana? Zao hoe mitovitovy amintsika rehefa miaina. Rehefa miaina, inona no tindram-piseho lazaina? Miaina amin'ny vava. Ahoana? Mamoa rivotra aloha. Tsara, dia izao mifoha rivotra. Tsara, izay le izy. Izay ahoana? Izay no tokony atao hahafen'ny fanahy masina. Voalohany indrindra dia mamoaka amin'ny fahotanao ianao rehefa maika izany. Avy eo dia mamela ny fanahy masina handray an-tanana amin'ny fiainanao. Izay ve ilay mamoaka rivotra? Marina izany. Dia avy eo voka rivotra mangataka amin'ny fanahy masina hitantana amin'ny fiainanao indray. Amin'ny finoana no hitokisanao azy hanampy anao hanao ny sitrapony. Azoko, ay ve izany e? Eny e, ataoko fa azoko izany. Ono isaky ny inona no hifoninao sy hamohanao rivotra? Tsy misahatra io ka. Mifoka sy mamoaka foana ny fiainantsika. Izany indrindra. Ohatra ity tamin'ilay sena naikorabirabin'ny zalahy reny. Raha tamin'izay se no feno fanahy masina dia ho nananany se ilay hery hanoheran'izany. Eny tompoko. Ary raha tsy vita se satria izany na tonga ny sembola niady dia mila manao fisefoana fa amin'ny ara-panahy. Ye, ara-tsara. Mangatan'Andriamanitra aminy fanahy masina se amin'ny finoana. Angatao izy dia ataony izany. Ka tiany se ve ny hanao izany izao? Eny tompoko. Ye. Ivavaka ary sika. Mangatady dia omeny ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Dondondry dia voany ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona dia voam-baravarana.
Misy aminareo ray mpianakaviana ve anome anjanatra bibilava rangatahany trondro na maingo karaha toa angatahany atody ianareo na ratsy aza mahalala ny me zava-tsy ho an'ny zanakareo tsy mainka ave ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina an'izay mangataka aminy. Jereo fa tsy vitany Daoda ny aina tahaka an'i Jesoa amin'ny herin'ny tenany. Ahoana kosa ny traikefanao momba izany? Tsarovy fa tsy ahita fandresena amin'ny fiarahanao mandeha amin'i Jesoa ianao raha tsy matoky ny fanahy masina hitantana ny fiainanao sy hanampy anao ho velona ho an'i Jesoa. Voninahary ve ianao izao fotoana fohy ihany, hiaiky ny fahotanao ka angataka ny fanahy masina hitantana ny fiainanao? Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, anjakan'ny nofo na maha-olona mpanota, fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy an'i Kristy izy.